andro anio dia ilay andro iray zay ny fandaozantsiky-ndray. Ny andro anio tsy mba andro mamay fa mampifo indray ny tsy ay. Mafiane zany laozanao mampitoloko talao nefanye izao no natao mba hitiavako anao. Ny andro anio no ny fanaovana ny mamikely hifatsiarovana. Ny andro anio mahatorovana ny lalantsika tsy andalovana. Mangingin ilay lalankely manirery zao izy fa tsy atao mba hamerivery ny sain'izay mizy. Fa mbola ho avy indray ny masoandro mba hanazava hanomeny atoandro. Amin'izay hidoboka faliny ny fontsika fa samy amin'ny dimy. Tsisy intsony izany tomany fa ny tsiky no falinatra. Tsisy intsony izany tomany fa ny tsiky no any anolo indray ny vinany ho fifalinatra.